Dia faly miarabantsika lalandava amin'izao sehatra iarahana aminareo zao dia tsy inona fa ny fandaharana ny sandratra zay ao amin'ny centre Koloaina sy iarahana amin'ny Sisel Tele. Toy ny mazatra dia mirary soatsika lalandava ny tenanay satria ny firarian-tsoa dia zavatra tsara sy zavatra goavana satria matoa misy mitsodrano dia misy ny firarian-tsoa. Ka mirary soantsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao izay mba hitany tsara sy hitany soa amin'izay zavatra rehetra ataontsika. Ary mirary soa sy fankatelemana ao antsika engany izao ankatoko mipaka zao dia ao anatin'ny fiomanana tanteraka nareo ary mampirisika sy manentana anareo lalandava mba hifantoka bebe kokoa hiomana ary aoriana mipaka dia olom-baovao tsika amin'ny sehatra izay misy antsika tsiraray aby. Zay no firarian-tsoa sy fiarabanantsika rehetra fa tamin'ny herin'ny androantsika dia niresaka mikasika ny toerana iray sy ny kasinga efatra. No vela belarintsika tamin'izay zany ahoana ny endrika isehoan'ny toerana tsiraray sy ny toetra misy eo aminy. Moa ve misy rafitra na misy endrika isehoan'izay zavatra zay dia zay no niezahana nazavaina tamintsika tamin'ny herin'ny androany. Hitantsika zany teo amin'ny sehatra iraisan'ny firenena hoe raha amin'izao tontolo izao dia inona ny zavatra misy raha jerena indray mibango ny fiainantsika eto ambony tany. Jerentsika tamin'izany ny toetra eo amin'ny Sinoa, eo amin'ny Europeana, eo amin'ny Afrikana, eo amin'ireo Inde dia afaka namaritra bebe kokoa tsika hoe efa manomboka hita fa tsy mitovy ny toetra n'ireo karazan'olona efatra ireo. Hafa ny toetrana Sinoa, hafa ny toetrana Europeana, hafa ny toetrany Afrikana, hafa ny toetrany Inde. Toetra efatra samihafa ireo. Ary niezahantsika nijerena ihany koa eo amin'ny sehatra zareo samy Europeana. Ohatran'inona ny toetran'zareo Allemand, toetran'zareo Anglisy, toetran'zareo Frantsay ary ny toetran'zareo Italiana. Zapa ihany koa mbola ahitana toetra sehatra ihany koa tsy mitovy ihany koa zay sehatra zay. Raha jerentsika ny toetrana Sinoa sy ny toetrana Japonais dia mbola tsy mitovy ihany koa zay kanefa samy kely maso izy ireo. Ka zay endrika ny sehoana zay zany no nirolitsitsika hiditra taty amin'ny firenentsika hoe ohatran'inona ny toetra raha eo amin'ny ireo avy any amin'ny faritra atsiranana, ohatran'inona ny toetra raha any amin'ny Toliara, ohatran'inona ny toerana raha aty Toamasina, ohatran'inona ny toerana raha any amin'ny Majunga, ohatran'inona ny toerana raha ao Antananarivo na Fianarantsoa. Zay zany dia mamaritra hoe misy toetra hitovizana zany ireo olona amin'ny faritra voalaza ireo. Raha ny diako antsika zany dia manana toetra izay mampiavaka an'izy ireo izy ireo. Raha ny Toliara antsika dia misy toetra tena hitovizan'izy rehetra amin'ny ankapobeny. Raha andeha any Toamasina tsika dia mbola mitovy amin'izay ihany koa. Ary raha andeha any Majunga tsika dia mbola ahitana taratra tsy fitovizana toetra amin'ireo faritra hafa izay manodidina azy. Raha ao Antananarivo tsika na dia cosmopolite Antananarivo dia mbola ao ihany koa ilay endrika hoe tsy mitovy amin'ny faritra hafa Antananarivo, manana toetra hiavahany amin'ny faritra hafa izay voalaza tao. Rehefa vita antsika zay dia niditra tamin'ny tanàna anankiray tsika dia ohatra eto Toamasina. Ohatran'inona ny toetra raha any Morarano tsika, ohatran'inona ny toetra raha any Tahiti kely tsika, ohatran'inona ny toetra raha ohatra ka ao Bazary kely tsika, ohatran'inona ny toetra raha ohatra ao Tanamboasaingy tsika, ohatran'inona ny toetra raha any Antanamako dia mbola mitovy amin'izay ihany, misy mahasamihafa azy ireo, misy endrika izay tsy hitovizan'ireo. Raha nisy mpangalatra lasa ao Verery dia ohatran'inona ny aparany. Raha nisy mpangalatra tratra ary amin'ny Tanamako ahoana ny tranga. Raha misy mpangalatra tratra ny Tahiti kely inona ny misy. Eo zany dia manambara hoe samihafa ny fomba fitantanan'ireo olona ireo ny mpangalatra izay nisy tamin'ireo faritra ireo. Raha ao Bazary be inona ny endrika mety ny tranga. Raha Ambalakisoa na any amin'ny Verery inona ny endrika mety tranga. Dia zay rehetra zay zany no entintsika manambara ny hoe isaky ny faritra anankiray dia milaza toetra anankiray na dia farany kely indrindra azy. Raha ohatra mbola hiresaka Tanamboasaingy ihany koa tsika dia mbola misy Tanamboasaingy atsimo, Tanamboasaingy avaratra dia mbola tsy mitovy ihany koa io fa mbola manaja an'izay ilay toetra voalaza teo ireny hoe hafa ny toetran'zareo Tanamboasaingy atsimo, hafa ny toetran'zareo Tanamboasaingy avaratra. Misy zavatra tsy maintsy mampiavaka kely foana io
dia izay rehetra zay zany no novizitsika teto. Ary zay zavatra zay zany dia nentina eo amin'ny sehatra rehetra izay misy hoe raha eo amin'ny sehatry ny politika ahoana no mety hitondrana an'izay, eo amin'ny sehatry ny tetikasa ahoana no mety hitondrantsika an'izay, eo amin'ny tehatry ny fiarahamonina ina no hitondrantsika an'izay. Dia zay zavatra zay zany no ahafahana milaza hoe ny kasinga efatra izay entsika eto ny afo, ny rano, ny rivotra ary ny tany dia azosika entina amin'ny sehatra rehetra izay entintsika. Ahafahana mamaha olana be da be, ahafahana mana tsaratsara ny vokatra izay ho azontsika. Dia voizina hatrany zany zay zavatra izay, aiza ho aiza ny sehatra mety ahafahana mapetraka sy mampiasa an'ireo kasinga efatra ireo mba hitondra vokatra azo sapahitanana ho antsika, mba hampiena ny olana ara-piarahamonina, olana ara-ekônomika, olana ara-kolontsaina, olana ara-tsosialy, mba ahafahana manatsara bebe kokoa ny fiarahamonina izay iainantsika. Resaka toetra izay avahantsika anankiefatra. Ary tamin'iny moa nisy an'ilay zaza zay hoe nanahirana an'ireny ny taizasy. Zaza manana toetra na rano izay tsy hay hoe ahoana ny isamborana azy, ahoana ny tantanana azy, izay nahina ho lasa any amin'ny sehatra tsy eritreretana azy, na lasa amin'ny lalana izay tsy tokony andalana. Dia nomentsika teto moa izay vahaolana izay. Fa androantsika zany dia hiditra eo amin'ny sehatra ny fahasalamana indray, hoe ireo toetra efatra ireo ve dia azontsika entina ara-pahasalamana. Misy fotoantsika efa nanambara an'izay ihany, niditra an'izay ihany tany am-boalohan'ny tany. Jerentsika ny sehatry ny ankapobeny, dia niresaka tsika ny fahasalamana, dia niditra tsika tamin'ny tokantrano, niditra tsika tamin'ny asa, ny fahatanyrano, ny fahanterana. Tamin'izay zany tsika niresaka fahasalamana saingy tsy mivalapatra be, fa nandalovana kely an'ilay izy hoe ny kasinga efatra dia manana anjara toerana, manana fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ilay olona. Raha rano izy dia ohatranina ny fiantraikan'izay, raha olona sentimental zany dia mifoho voalohany. Exemple zany. Raha olona afo zany dia aty zany, maratra lava izy. Raha olona rivotra zany, nerveux, nervosité zany manjaka ao aminy. Raha olona manana toetrana tany dia any amin'ny resaka taolana zany ny ahitsika. Olona milofo, manatanteraka zavatra, tsy mijery fotoana, tsy mijery ora, miasa maraina alina vao matory. Ka izay zavatra zay zany no tsy ditsika izy tamin'ireny fotoana ireny, kasinga sy ny kasinga. Taona isaky ny taona, raha zaza izy ahoana amin'ny fahasalamana, tanora izy ahoana amin'ny fahasalamana, rehefa lehibe izy ahoana amin'ny fahasalamana, rantso izy ahoana amin'ny fahasalamana. Fa androany indray zany dia tsy izay ny jerentsika azy fa jerena amin'ny ankapobeny indray hoe raha eo amin'ny vatan'olombelona amin'ny ankapobeny indray hoe dia mety hisy endrika sa ahafahantsika mijery an'izay ilay resaka fahasalamana izay hoe ahoana ny fipetraky ny kasinga efatra eo amin'ny vatan'olombelona. Dia eo aloha zany dia hitantsika avy hatrany fa raha mijery vatantsika tsika dia misy rano 80 isan-jato na 50 isan-jato ny vatan'olombelona dia rano avokoa. Manambara zavatra be dia be zany. Dia ahitana taolana izay azontsika fandraisana amin'ny tany. Dia misy rivotra miditra sy mivoaka, ary raha vao tapaka iny rivotra iny dia vita ny ahitsika. Misy rivotra ao zany. Dia raha tsapahintsika dia mafana ny vatantsika, mafana. Misy hafanana ao zany. Izany hoe ny vatantsika zany dia raha avy ety ivelany no jerentsika dia efa ahitana taratra ny kasinga efatra ireo. Misy hafanana, misy rivotra miditra sy mivoaka tsy tapitra manomboka tsika teraka mandra fahafatesantsika. Misy rano be da be, ary misy nofo sy taolana izay manandanja be da be kokoa, maharitra ela. Na dia voalasa kiravatsy anazy tsika dia mbola ao ilay taolam-balo. Izay misy tany ao zany izay manana toerana goavana. Raha tsisy ny taolana sy ny nofotra dia tsisy zavatra tanteraka. Ka izay zavatra zay zany no endrika avy ety ivelany hitantsika. Io zany tsika dia afaka mamaritra fa hoe manana anjara toerana
ny kasinga efatra eo amin'ny vatan'olombelona. Ny resantsika nefa hoe ny rivotra dia mifandray amin'ny saina, ny rano dia mifandray amin'ny sentiment. Zany hoe raha vao resaka ranontsika zany dia ny taovam-pisakafoanana rehetra dia feno rano avokoa, manomboka amin'ny lelantsika, tendantsika, ny tsinay, ny aty, ny vavony dia zavatra feno rano daholo ireny rehetra ireny, ary ny manodina n'ilay sakafo izay hoantsika ho lasa hery sy tanjaka eo amintsika. 80% isan-jato ny vatantsika dia rano, ary ny sakafo rehetra izay hoantsika dia ireo le nofo sy rano ao anatiny ao zany no mamolavola azy ho lasa hery. Zay zany raha jerentsika indray mandeha ny rano fotsiny. Dia anisan'ny zavatra tena sarobidy antsika ny fo sy ny rà. Zany hoe raha mbola mihodina ny rahantsika iny, raha mbola mitempo io fontsika io, dia mbola miainantsika zany ary mbola matanjaka sika. Fa raha vao miteny le dokotera hoe 6 ny tension, 4 tension, dia efa mangovotra be tsika amin'izay tena hamono izany. Raha hijery ny lohantsika ihany koa nefa tsika dia misy taolana ngeda be izay atao hoe crâne, ary eo anatiny ao dia misy ny nofo ngeda be izay mampandrindra ny zavatra ataontsika. Raha vao tsy mahazo rano fotsiny tsika amin'ny lohantsika dia tsisy zavatra mirindra amin'ny ainatsika ray manontolo. Raha hiresaka zaza tsika, hiresaka taovam-pananàna dia manomboka rano avokoa zany, ary raha nafipetraky ny zaza ary dia mbola rano avokoa zany. Zany hoe eo zany tsika dia mahita tsara ny anjara toeran'ny rano eo amin'ny vatantsika, fa tena mibahan-toerana tanteraka ary mahavoatazona maha 80% isan-jato ny vatantsika azy. Raha raisitsika ny rivotra dia izy efa niteniko teo hoe raha vao mivoaka anaty kibon-dreny tsika ka tsisy rivotra dia lazaina fa hoe maty, tsy azo. Raha ohatra ka marary mafy tsika ka tsisy namoaka rivotra intsony dia lazaina fa maty tsika. Eo zany dia manana anjara toerana goavana ihany koa ny rivotra, ary anatin'io rivotra io zany raha elaela fotsiny tsika teraka tsy mahazo rivotra dia misy fiantraikany any amin'ny loha, ary tavela ela be ny lohantsika amin'izao fotoana izao. Raha tsy mihodina ihany koa ny rivotra dia tsy mitempo io fontsika io, ary tsy voahodina ilay rà, ary mitondra fahafatesana antsika ihany koa zany. Misy moa ny efa maty tapany dia tsindriana ilay fomba hiverenan'izay fitepony fo zay, ampihodina an'ilay rà, ary ny fidiran'ny rivotra oxygène sy ny gaz carbonique amintsika dia milaza fa hoe zafady manana andraikitra goavana eo amin'ny vatantsika izay rivotra izay, maka an'ilay gaz carbonique mamoaka azy, mampiditra an'ilay oxygène, mizarazara an'izay oxygène zay amin'ny vatantsika rehetra, mampiakatra azy amin'ny loha, maka azy ao anaty rà, mampiditra azy ao anaty rà. Zany rehetra zany zany dia andraikitry ny rivotra avokoa zany. Raha raisina moa ny tany dia matombojorontsika dia noreo taolana isan-karazany, ary azo lazaina fa mbola nofo ihany koa, mivaingana ihany koa nofotra rehetra izay misy amintsika, izay ahafahantsika hoe miaina dia ny rano sy nofo ary le izy, zany hoe selula zany ny sisiny dia tany ary ny ao anatiny dia rano. Ka izay rehetra zay zany dia milaza ihany koa fa manana anjara toerana goavana ny taolana sy ny nofo eo amin'ny fiainantsika. Ary ny farany moa dia ny afo, dia araky ny hafanana izay nirenintsika teo dia efa misy maripana teo ny zavaboary rehetra sy ny tenantsika, ary izay zavatra izay dia manambara fa hoe ny hafanana izay misy ao no mampihodina sy mampatanjaka antsika amin'ny toerana rehetra. Raha vao mafana be ny vatantsika dia mihetsika be tsika ary matanjaka tsika. Raha vao mihoatra indray ilay hafanana dia lazaina fa vonintazo sy marary tsika. Raha makany amin'ny mpitsabo tsika dia misy an'iny termomètre iny apetraka eny amin'ny vatantsika ahafantarana hoe salama tsika sa marary, ary arakaraka an'iny zany no ahitana fa hoe ao tsika. Raha vao midepasy ilay 27 degré fotsiny tsika zany dia efa voalaza fa hoe tsy salama. 36 degré azafady indrindra. Eny ary entiny ilazana amintsika zany fa misy toerana tsirairay manana ny maizy azy ny vatantsika ao anatiny ao,
ny aty ivelany efa hitantsika, ny ao anatiny ihany koa ny idirantsika dia mipetraka tsara zany ireo kasinga efatra ireo. Fa inona moa ny antony ilazana an'izany? Inona ny ilantsika an'izay zavatra izay? Ny fahaizantsika an'izay dia manambara fa hoe ny zavatra rehetra mikasika ny taovam-pisakafoanana sy taovam-piterahana, taovam-pananana dia ny rano mibahatoerana ao aminy. Ary ny rehetra mikasika ny saina dia ny rivotra ny bahatoerana ao aminy. Ny zavatra rehetra mikasika ny nofo, mikasika ny zavatra azo tsapaitana sy mivaingana anatanterahana zavatra dia ny tany no manana toerana ao aminy. Ary ny afo zany dia mampifandray an'ireo rehetra ireo. Ireo rehetra ireo zany dia endrika anankiray ao anatiny sy aty ivelantsika, ary ny fahaizantsika an'ireo dia mampifandray an'io amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Raha jerena zany tontolo manodidina antsika dia azo zaraina efatra ihany koa. Zany hoe misy ilay rano, raha ohatra ka akany amin'ny tsabotsika zany ka hitsabo ny tenantsika dia saika 80 isan-jato ny zavatra hitsaboanantsika dia avy amin'ny zava-maniry daholo. Ny zava-maniry nefa raha jerentsika dia ny rano tena mibahatoerana amin'ny zava-maniry. Dikan'izay zany hoe ny zava-maniry no mahasitrana antsika, ny rano zany mibahatoerana fanasitranana antsika. Mifandray zany ny rano sy ny rano. 80 isan-jato, 80 isan-jato ny fitsaboana dia rano. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny rivotra. Zany hoe raha vao miova kely fotsiny rivotra, mararintsika ka mandeha amin'ny toerana misy rivotra madio sy rivotra tsara dia miverina ny fahasalamantsika. Ary raha sepotsepotritsika ka asiana oxygène dia velona ihany fotsiny. Ary tsy zohina amintsika angamba ny tontolo manodidina antsika fa manana anjara toerana goavana eo amin'ny fiainantsika ny fisian'ny rivotra sy ny zavatra rehetra manodidina azy. Raha ny tany indray ny resantsika dia jereo tsara ny sakafo hoantsika fa tsy maintsy mivaingana, atelina, tsakotsakoana azahoana ranony dia izay vao velontsika. Isan'andro zany tsika tsy maintsy misakafo zavatra mivaingana daholo ireo. Ary raha vao tsy nahazo sakafo tsika dia marary, tsy mahavita inon'inona, tsy mahazo mangahazo, tsy mahazo vary, tsy mahazo laoka. Dia izay zavatra izay zany manambara fa hoe ilaina zany ny tany ahafahana mitondra ny rano, mitondra hafanana, mitondra rivotra ao anatin'ny vatantsika ao. Zavatra roa samihafa zany no lazaiko teto: ny tontolo manodidina antsika sy ny vatantsika. Ny vatantsika dia efa mihodina ary mandrindra ny ao anatintsika, ary ny tontolo manodidina antsika dia miteraka ireo zavatra ilain'ny vatantsika mba hampasalama antsika sy hampalava velona antsika. Ka ny tontolo manodidina antsika dia fanambarako teo mizara efatra. Raha iresaka zava-maniry fotsiny tsika zao dia azo sokajiana efatra ihany koa ny zava-maniry. Misy ireo zava-maniry mivelona ny anaty rano, misy ireo zava-maniry tsongisina ao ambany tany vao azo, misy ny zava-maniry eny amin'ny rivotra ny ambony eny. Hitantsika fa na ny zava-maniry ary dia efa misy karazany efatra ihany koa. Misy ny zava-maniry mamay, mafana be rehefa hohanina, afo. Misy ny zava-maniry izay mangatsiaka, misy ny zava-maniry mamy, misy ny zava-maniry mangidy. Reny mamy sy mangidy ireny dia voasokajy any amin'ireo kasinga efatra ireo. Rehefa mamy izy dia any amin'ny afo zany, rehefa mangidy izy dia voatsinjara ohatran'izay ihany koa. Ka izay rehetra izay zany dia milaza hoe ny fahaizantsika mitsinjara an'ireo zava-maniry rehetra sy ny tontolo manodidina antsika zany dia ahafahana manasitrana sy manatsara ny fahasalamantsika. Misy olona marary dia argile fotsiny atao aminy dia sitrana izy. Misy olona marary dia rano fotsiny omena azy dia sitrana izy. Fa karazana rano inona ilay izy? Ranona coco ve? Sa ranona corosol? Sa ranona papay? Fa rano fotsiny dia sitrana izy. Raha miakatra ny tension dia ranon'inona zany sotroina? Midina ny tension, ranon'inona zany sotroina? Dia hoe zany tsika mahita tsara hoe azo sokajiana efatra zany ny tontolo manodidina antsika. Misy faritra nalehako dia mivarotra argile fotsiny atao. Misy fotsy, misy mena, misy maitso. Ary reny lokon'ireny dia misy
asany ao anatin'ny vatantsika. Raha be voka dia ilay fotsifotsy no hoanina. Raha ohatra ka ambany ny sokay dia tsy mahazo mihinana an'ilay fotsifotsy. Raha ohatra be mony loatra ny tarehy dia lay maitsomaitso ny apetaka na le menamena. Raha ohatra ka be menaka loatra ny tarehy dia le fotsifotsy indray ny ampiasaina. Dia hitantsika amin'izay zany fa hoe ilay kasingan-tany lokony dia misy fiantraikany amin'ny vatantsika. Zay rehetra zay zany dia ahafahantsika milaza fa hoe ny fahalalantsika ny kasinga efatra sy ireo zavatra ao anatiny ao dia manampy antsika amin'ny fahasalamantsika, amin'ny sakafo hoantsika, amin'ny tontolo izay iainantsika rehetra, na asantsika zany, na ny fiarahamoninantsika zany, na ny fahasalamantsika zany. Eo zany dia manambaritsika hoe mila mahay mifehy tentsika, satria ny fahaizantsika mifehy tena sy mifehy ny tontolo manodidina antsika dia manambara avy hatrany fa fahasitranana sy fahalavavelo zany. Misy ny olona dia misakafo avy hatrany hoe tsy miova mihitsy, sakay menaka, sakay menaka, sakay menaka, dipoavatra. Dia fantatra avy an'izay fa misy taova anankiray zany ao, taovana rano izay tsy maintsy simba. Misy ny sasany rivotra foana, zany hoe sigara ny tiako lazaina. Dia fantatra antsika avy hatrany zany fa hoe misy taova anankiray ao tsy maintsy ho potika, avokafoka. Misy ny sasany dia rano mafana, toaka tiako lazaina. Dia fantatra antsika hoe misy taova anankiray ao tsy maintsy ho simba ihany koa. Dia ireny rehetra ireny zany no ahafahantsika milaza hoe mila fifehezan-tena zany tsika, mila mahafantatra hoe tia kasinga sakafo ity dia mifanaraka amin'ny taova ohatran'izao. Ny fihinanako an'ity be da be dia manimba ny taova ohatran'izao. Nanana vahiny vazaha zay dia lanjainy grama par grama ny sakafo hoaniny isan'andro. Dia mihaza tamin'izay fotoana zay. Tena fiheziko hoe fitafy mihitsy ty vazaha ty. Fa tena voalanjalanja ny daholo ny kasinga tsirairay ao anatin'ny sakafo hoaniny isan'andro. Ary ao anatin'ny ordinateurany mihitsy ary ilay izy reto daholo ny karazan'ny sakafo misy, reto daholo ny vokatra azo isaky ny sakafo tsirairay. Fampiarahako an'ity sakafo ty dia azahoako an'izao. Fa taty afara ty dia tsy nametsiny azy fa midera azy ary. Dia toy izay zany no tiako entina amintsika amin'ilay sakafo, ny kasinga ary ny fahasalamana. Zay angamba no tiako entina androany, fa misy namana ihany koa zany izay nametraka fanontaniana hoe afaka manampy amin'ny fitantanana ny orinasa ve ny fahaizana ny kasinga efatra. Zay zany no teny napetraka ilay olona, hanangana orinasa ka afaka entintsika hanatsarana an'ilay orinasa ve ilay kasinga efatra. Mety vahiny angamba izy na zao izy vao nanaraka an'ilay fandaharantsika dia tsy naharaka an'ilay voalaza tany aloha tany, fa eo zany dia misy zavatra maromaro no azo apetraka ao anatin'ilay izy. Voalohany indrindra dia hoe inona ny kasinga ampiasaina ao anatin'ilay orinasanao. Kasika saina ve sa kasika entana sa kasika fahalalana sa kasika ara-panasa, kasika kolontsaina sa kasika fifandraisana. Zay zany dia efa mahamsokajy zavatra anankiray. Dia faharoa ny karazan'olona izay ho ampiasainao, izy amin'ireo no ahitanao vokatra be da be. Ny fahatelo ny vanim-potoana. Ny orinasa zany dia atovy amin'olombelona ihany, teraka, fahazazana, fahatanirana, olon-dehibe, fahaterana. Dia miditra sikla vaovao indray, verina zaza indray fa zaza mivoatra, dia fahatanirana, dia olon-dehibe, dia fahaterana, dia verina indray fa mihatsara hatrany. Dia zay zavatra zay zany manambara hoe rehefa isy orinasa tsangatsika dia ny voalohany indrindra dia kasingarano zany. Dia le endriky ny kasingarano iny dia hitanareo sentimental ny bahantoerana. Faharoa kasingarivotra, zany hoe miditra fahatanirana zany, ny saina ny bahantoeranao, zany hoe manomboka miditra mipitsopitso ny ara-teknika ianao, manatsara an'ireo mihetsy. Ny fahatelo dia miditra amin'ny kasinga afo,
Izany efa miditra amin'ilay fanaparitahana, fanatsarana ianao, fanamafisana, mafy be le vitesse eo. Ary ny farany zany dia mikasinga-tany, zany hoe mikajy an'izay voarinao rehetra ianao, miaro azy ary mifikitra amin'izay vita rehetra nandretr'izay processus ny évolution ny sociéténao zay. Eo moa zany raha ohatra ka netiny natao dia miditra midingana vaovao miverina zaza vaovao indray ianao fa miendrika tsaratsara kokoa noho ny voalohany, dia fahatandrorana, dia fahalehibeazana, dia fahanterana, dia miditra fahatelo, zany hoe misy cycle zany andalovan'ny toeram-piasana na tetikasa tsirairay. Aizao aiza ny toeram-piasananao zao? Mbola eo amin'ilay zaza ve ianao? Sa eo amin'ilay fahatandrorana ianao? Sa eo amin'ilay olon-dehibe ianao? Sa ny fahaterana ny orinasanao am'izao? Eo amin'ilay rano ve? Sa eo amin'ilay rivotra? Sa eo amin'ilay afo? Sa any amin'ilay tany? Atsika zaraina efatra ohatran'izay zany ny orinasanao. Ary zay zany efa atsika miteny raha ohatra mbola ato amin'ilay fahazazana izy, dia inona daholo ny zavatra ilaintsika ao? Raha amin'ny fahatandrorana izy dia ohatran'ina ny piasa misy aminao? Fanaraka amin'izay toetrana tanora zay ve ilay izy? Zany hoe olona vonona, mitondra fahalalana, mitondra traikefa, mitondra fanavaozana. Raha ato amin'ilay efa afo izy dia moa zay fanaraka amin'izay ihany koa ilay toetra ny piasanao. Zany hoe tsy nieritreritry ny ametraka intsony fa apoka ilay traikefa sy ny zavatra efa misy ao toerana. Raha efa any amin'ilay fazy fahanterana ny asanao dia moa ve efa tonga amin'ilay endrika ampitana azy amin'ny endrika vaovao indray ilay izy. Zany hoe ho zaraina maromaro sa ho hatsaraina bebe kokoa. Ka zay zany tiako entina aminao dia nametraka an'ity fanontaniana ity hoe azo ampiasaina tsara amin'ny toeram-piasananao ny kasinga efatra. Azontsika tsy nzaraina efatra ny fivoaran'ny asanao, ny toeram-piasanao, ary ampifanarahana an'izay zany ireo olona sy ireo zavatra ampiasainao anatiny ao. Zany hoe tokony manatsara ny mpiasa miasa aminao anao isaky ny dingana vita. Ny dingana dia tsy voatery, tsy voafaritra tsy maintsy roa taona na telo taona, fa arakaraky ny asa atao eo. Raha fampianarana izy afo, ny faharetan'ny fahazazana na ilay rano. Raha fahatandrorana izy dia afo, raha fampianarana izy afo. Raha ohatra toeram-pitsaboana izy afo, raha varotra izy afo. Dia arakarak'izay zany ahafahantsika mijery hoe aiza ho aiza no ahafahana manampy ianao amin'ilay sehatra izay nametrahanao. Afaka manatona ianao nareo lava fa afaka manoro hevitra anareo tsika hoe azo dinihana amin'ny tsipiriany ny olona tsirairay hoe iza daholo ny olona ao anatiny. Mahatazona an'ilay andraikitra ve? Tratra ve? Aiza ho aiza io olona io? Efa ampitraikefa ve? Zany efa any amin'ilay afo ve izy? Sa mbola mianatra izy ao amin'ilay rano ve? Rivotra izy ve? Sa mbola tena tsisy nina izy aty amin'ny rano? Sa efa any amin'ilay tany izy? Zany efa ampitraikefa, ampy fahalalana rehefa nisy vokatra voaray. Voafeny ve ilay piasa tsirairay? Ary zay zavatra zay zany mametraka hoe atraizany vokatra omeny anao dia atraizany vokatra azontsika. Afaka manatona fa nametrantsika hatrany moa ilay toerana izay tananay dia amin'ny centre Koloaina, ampitan'ny BNI Bazary kely na ampitan'ny Cosmos. Misy panneau ngeda be ao ampitanao trano maitsomaitso izay misoratra hoe centre Koloaina. Dia afaka manatona antsika zany, afaka maka hevitra, afaka mifanakalo, ary afaka raisinareo mihitsy izay hanampy anareo amin'ny fitantanana anareo dia ho ampiana ianareo amin'ny fitantanana anareo. Na eo amin'ny fametrahana an'ireo rafitra, na eo amin'ireo fitantanana amin'ny piasa, na eo amin'ny fampivoarana, fijerena tombanezaka. Aiza ho aiza ilay tombanezaka nisy? Moa ve ty ilay nieritreretinao tamin'ny voalohany? Na eo amin'ny famolavolana n'ilay tetikasa dia azonareo apetraka zany zay, azonareo antsoina fa mitovy amin'izay foana zany tsika hoe ty izy raha mbola ty amin'ny rano, ampy ve ilay fepetra ilaina? Ty izy raha atao amin'ny rivotra, fahatandrorana, fa tsy tokony any amin'ny rano intsony tsika amin'izay. Inona ny piasa misy ao aminao? Inona ny kasinga ampiasainao? Aiza ho aiza io kasinga efa mivelatra ve? Dia zay zavatra zay zany. Misy anatin'ny 3 taona dia mivoatra, misy 10 taona vao ilaina, misy mety 20 taona. Fa eo zany tsika no mijery hoe inona ny asa atao dia ohatran'inona ny fepetra tokony raisitsika amin'izay zavatra izay. Isaorana nareo mpijery sy mpanaraka amin'ny fandaharana. Isaorana ihany koa ny Sisaila TV nampiatrano anay sy namela ny famela ambelarana an'izao hevitra izao. Isaorana ihany koa ny Koloaina izay sehatra nivoahanay, ary indrindra indrindra ny Sera Studio
Izay manampy anay mikirakira ny lafiny teknika sy manoro hevitra sy manampy anay amin'ny fanatanterana an'izao fandaharana izao. Manana eritreritra ny somary hivelatra bebe kokoa tsika, izany hoe hisy fihaonana andatabatra boribory angamba volavolaina mba ahafahana miady hevitra mikasika an'izay kasinga hevitra zay. Izay iray taona sy tapany rahantsika zay angamba mety efa misy zavatra tokony masaka azontsika iresahana. Eritreritranao conférence débat zay mikasika ny kasinga hevatra. Hoe ahoana ny fahazahoantsika azy? Inona ny sosokevitra azonareo raisina? Inona ny azontsika ampivoarana an'io kasinga hevatra io? Ilaintsika marina ve ilay izy? Eritreritran' izay zay fa eo ampamolavolana azy fa mampiomana anareo fijery fotsiny zay zany hoe tokony hafiditra amin'ny sehatry ny conférence débat tsika zany mba ahafahana makany avy any aminareo ary manolotra ty aminay. Laha tsy mazava aminareo zany dia atambatritsika amin'ny vanim-potoana io zany ilay zavatra rehetra zay nresana andritr'izay iray taona sy tapany zay. Endrika anankiroa nitondranay azy. Ary izay endrika anankiroa zay zany no tokony fitiantsika anatin'ny fotoanany io dia tokony hivoaka mamoaka zavatra vaovaotsika. Araka ilay nitenena teo misy ny fahazazana eo amin'ny tetikasa anankiray, misy ny fahatanorana, misy ny fahalehibiazana ary misy ny fahaterana. Izany hoe eo amin'ny ray taona sy tapany roa taona tsika zany eritreretiny efa tokony navita sikla ray tsika, tokony hiditra vaovao indray tsika inona no entintsika aminareo mpijery, inona no entina ho antsika rehetra izay mpanaraka amin'ny fandaharana, hovaintsika ve sa averina amin'ilay tany am-boalohany sa mampiomana antsika ka dia tsy ho ela tsika dia hiditra amin'izay conférence débat zay zany mba ahafahana mametraka tsara mba hisy vokany antsika rehetra ny fandaharana misandratra. Zay ny azo ambara androany fa mametraka fisaorana antsika rehetra dia amin'ny herin'ny androany toy izany indray tsika dia mametraka dingana vaovao. Raha misy sosokevitra na misy mangeta hitanareo dia afaka mandefa hatrany nareo, mandefa sosokevitra na misy tsy mazava dia teneno inona tsy mazava aminareo fa fahazavainay amin'ny DCRT. Misaotra tompoko amin'ny herin'ny androany toy izao indray tsika manao misy.